ao anatin'ny fandaminana ny fifamoivozana eto amin'ny centre-ville eto Analakely dia mandray andraikitra ny commune urbaine Antananarivo araka ny toromarika izay nomenibe ny tanàna. Isy fandaminana toy izao zany amin'ny herinandro manomboka amin'ny atalata eto amin'ny afovoana Analakely. Eo anatrehan'ny fandaminana asa sy ny programa ny amin'ny fanapahan-dalana izay arindran'ny commune miaraka amin'ireo orinasa mpanao lalana. Eo ihany koa ny famahana olany fitohanana izay anomezan'ny commune lalana osokafana mba hahafahan'ny rehetrarehetra ho ampiasaina dia misy an'izao fandaminana izao tsy maintsy atao amin'ny herinandro. Mandritra ity herinandro ity dia mampahafantatra izay amin'ny alalan'ny communication izay azo atao rehetrarehetra, fa amin'ny herinandro kosa dia hidina tsehatra hiasa miaraka amin'ny mpiasan'ny commune, ny mpanao assainissement, police municipale ary mangataka tolo-tanana amin'ny polisy nasionaly. Ny zavatra isy zany dia misy lalana anankitelo izay osokafana sy tazomina ho malalaka ahafahan'ny fiarakodia mandeha. Ny voalohany dia manomboka eo amin'ny bulletin eo Sorano midina makany Behoririka, osokafana lalandroa mba hahafahan'ny fiarakodia mandeha satria hitantsika fa tapaka tsy azo tafo amin'izao fotoana izao ka misy ny fitohanana eto Analakely izay tsy maintsy anokafana ny lalana eo Sorano midina amin'ny Behoririka. Ny faharoa dia ny miainga ery andohana Analakely eo amin'ny Stella Sida mandra-pahatonga aty Sorano, ary eo ihany koa ny eo amin'ny mivily Rurabe Firaisana eo amin'ny tranombarotra Itokina mivoaka aty amin'ny Gastro Pizza. Ny fahatelo dia ny lalana afaka ny gara miditra amin'ny petite vitesse mandra-pahatonga ny Isotry izay osokafana mba hahafahan'ny fiara rehetra mandeha ara-dalàna. Ny anton'izay dia mba tsy hisisika daholo aty andohana Analakely rehefa hiazo alalosy Ampefiloha fa afaka avy hatrany mandray amin'ny petite vitesse miditra ny Isotry dia tafavoaka ny Ampefiloha, dia izany dia analefaka ny tôbila izay miandry mahazo anandohana Analakely. Ireo fepetra ireo no tsy maintsy raisina ary ho tanterahany commune urbaine Antananarivo amin'ny herinandro, koa manentana antsika rehetra mpampiasa lalana na izy io na iza mba hanaraka tsara ny toromarika sy hampiasa izany lalana izany hampamendrehana mba ho tombontsoan'ny rehetrarehetra mpampiasa lalana rehetra, na io mpitondra fiara, na io taxi na taxi be na io mpandeha tongotra. Ny mpivarotra ihany koa dia entanina mba hanaja sy hanaraka amin'ny fepetra rehetra izay atao ary hamonjy an'ireo tsena izay nisy anareo teo aloha amin'ireo tsenan'ny commune misy amin'ireo faritra ireo. Dia manainga ny fahatsapatenan'ny tsirairay mba tsy ho sanatry ho andeha ho any amin'ny tsy fanajana ny lalana indray fa raisina ny andraikitra atomboka eto amin'ny centre-ville Analakely zany ary mbola hitatra rehefa avy eo amin'ny toerana hafa toy ny eny Tanimena, ny eny Andraharo, ny ary Ampefiloha, Andavamamba, Apasika ary ny makany amin'ny Valavana Ambohimanarina sy Ambohimanarina ihany koa. Ankoatran'ireo agent d'assainissement ireo dia ny police municipale dia hipetraka eny amin'ny arabe andamina ny laharan'ny fiara izay afaka mandeha eo amin'ny faritra anankiray, ary isy ireo agent d'assainissement elalelanina polisy eny amin'ny sisin'ny trottoir izay hiaro ny olona mpandeha tongotra sy andamina fifamoivoizana ao anaty arabe. Izany hoe misy élément zany any commune urbaine eny amin'ireo lalana anankitelo voalaza ireo izay mijanona eny tontolon'ny andro mba hahafahan'ny rehetrarehetra mandeha ampilaminana mampiasa an'izany lalana izany sy ny trottoir.